Nehemia manao tsiakely ny fampianarana omaly. Nehemia dia olona manana fo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny olany fa ny olany fanjakan'Andriamanitra. Na dia manana ny stabilité ny fiainany azy izy. Stable tsara ny fiainany. Sakafo ara-dalàna izy. Eo amin'ny toerana amboniny misy azy tany amin'ny firenena ny vahinianany. Nanahababony. Eo akaiky ny mpanjaka izy. Tsy manana olana amin'izay hoaniny na ny hotafiny. Ny asany dia anisan'ny asany dia manolotra divay ny mpanjaka. Iray brao amin'ny mpanjaka. Fa na eo aza ny stabilité ny fiainany amin'ny lafiny rehetra, na alahelo fo izy, na alahelo endrika izy, na alahelo tarehy izy. Toy ny mpanjaka hoe tsy mitovy amin'ny endrika ao isan'andro ny endrika ao androany. Tsy afo zao mahazo anao zao fa alahelo any anaty. Alahelo am-po zao mahazo anao zao. Lazao amiko inona ny olanao. Toy izy hoe satria izy rava ny mandany Jerosalema. Nodora ny olona ny vavahadiny. Tsy milamina ny any amin'ny tany razako, ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy milamina. Ka ataoko ahoana ny ifaly. Hoe mpanjaka inona ary ny tianao mba hanapiako anao. Angatao zay zavatra mba tianao mba hampifaliko anao. Toy izy omeo alalana ho an'i Jerosalema. Omeo alalana ho any ananganako ny mandany tanàna. Tanora anankiray manana vision anao zavatra goavana ho an'Andriamanitra. Zay le Nehemia. Manana vina goavana ho an'Andriamanitra. Enao iara lasana bavy. Enao ninina zavatra goavana ho ataonao ho an'ny tenanao ho faty any anao indray andro. Ary tsy fantatra hoe iza no hiady andreo zavatra napetrako ireo. Raha manana vina ihany, andao hanana vina goavana ho an'Andriamanitra. C'est les générations Nehemia. Manana vina goavana ho an'Andriamanitra. Tsy maniry mba ho tahina, mba halaza, mba ho goavana, mba ho lasa lavitra ho an'ny tenanao samirery, fa maniry mba ho fitahina ho an'ny asan'Andriamanitra, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le Nehemia. Miala amin'le fietreretanao ny tenanao ihany. Mivoaka amin'ilay cage nisy anao, fa hieritreritra andeha lavitra dia lavitra, hiaraka amin'Andriamanitra, hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Misy karazana vorona ny tena fiainany dia eny amin'ny habakabaka, fa noho ny tratra ny mpiaza izy dia nanaovana cage na trano kely, dia lasa niova tontolo izy. Ny elany mbola eo ihany, mety nanapahana aloha tamin'ny voalohany. Satria efa nisy taona niompy vorona anankiray atao hoe Martin. Dia rehefa azo ilay izy dia nanapahana ny elany. Avadika olona mihitsy lay vorona. Za efa niompy Martin anankiray. Nisy Martin tao amin'ny tanàna nisy anay, mahay manonona ny anarany tompony. Izy nahita Martin fa niteny atao avy ambony ny tanany, maro amintsika ampidino ny tanany. Iboto ny anarany tompon'ilay Martin. Dia nisofinay mihitsy ny naheno an'ilay Martin teny. Boto, 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 boto. Nanomboka teo dia nangetaheta anana Martin mba hitenany koa hoe Isidoro, Isidoro, Isidoro. Dia nanontany aho hoe inona ny atao atongavana amin'izao. Dia ozy rehe hoe vakina amin'ny ravim-pary ny lelany dia ampisotroana toka izy.
Zany hoe sy natoka zany anaty lelany ao karazana anestesia dia vakina amin'ny lela amin'ny ravipary ny vavany ny lelany. Naka Martin zay nahazo Martin nanapahana ny elany dia izy tsy afaka mandehandeha lavitra firy, mandeha mianatra any amin'ny Martin foana ny saiko. Vao tonga ao an-trano Martin nitadiaviko voalohany. Natao ihany ny fomba rehetra mba hitenenany fa hatramin'ny androany tsy henoko ny anarako tao am-bavany. Fa izy fotsiny lasa niova tontolo, lasa tsy misidina eny amin'ny toerana tokony hisy azy tsony fa mandehandeha eraky ny tanàna. Be dia be ny olona ohatran'izany, voromahery natao eny amin'ny avo fa lasa ao anaty kazy anankiray ny misy azy, mitaditady asa etsy sy romba ivelomany nefa olona manana elatra natao iakarany. Raha lasa anabavy malala ny génération Nehemia dia olona vonona anao zavatra goavana miaraka amin'Andriamanitra, ny vazantany efatra ny limitinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Enga neka izy génération Nehemia eto any vonona anao zavatra goavana ho an'Andriamanitra, velona ho an'Andriamanitra, maty ho an'Andriamanitra. Halleluja. Iny tsara fa afaka ny vita zavatra lehibe ianao, goavana ho an'Andriamanitra ianao, zavatra lehibe goavana ho an'Andriamanitra ianao. Ny zavatra hitako sy iainako na ny fahasalamanao aza dia iantohan'Andriamanitra rehefa tonga personnel ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, averiko ihany tongava personnel ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe olona manokatra lalana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra, mampandeha ny asan'Andriamanitra, mampandeha ny fiangonan'Andriamanitra. Fa hiala ao anatina kazy ianao, hiala ao anatin'ilay trano kely misy ianao, ny vorona amin'izay na dia efa mitsiry aza ny elany keva afaka tokony sidina izy eny amin'ny avo eny, fa izy tsy mandeha lavitra zany mitsambikimikina eny izy dia mandeha dia miodikodina amin'ny trano keliny. Misy karazan'olona ohatran'izany, efa zatra nahantra, efa zatra sahirana dia tsy mieritreritra ny andeha lavitra itsony ary tsy mino zavatra goavana fa dia miodikodina eo izy. Raha senambavy ianao ve efa nividy akoho tany an-tsena dia nifatorana ny elany, fatorana ny tongony, satria misy akoho fatotra ny elany, fatotra ny tongony. Fa rehefa tonga any an-trano vahanao efa tsy etsolo le fatotra na amin'ny elany na amin'ny tongony, fa izy tsy mandeha lavitra sa tsy zay, ohatra ny mbola eniny ilay dian'ilay tady tao amin'ny elany na tamin'ny tongony dia eo izy tairinao izy zay vao mitsambikana kely izy vao mahafantatra aty tsisy fatotra itsony. Be dia be ny olona ohatr'izany mila tairina androany dia fantatrao fa misy elatra ao anatinao azonao andehanana lavitra. Raha lasa anabavy minoany tenanao fa afaka ny ho personnel ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hajanony le velona ho amin'ny tenanao samirery. Tanao ny miaramila dia ny formatera ny atodohany ny fisainany, fa velona ho an'ny tanindrazany, manompo tanindrazany. Be dia be ny miaramila any ivelany ary alohany andehanany dia ohatrany tsy mieritreritra eo na mivady amanjanany itsony izy, ranomaso ny sarahany satria nanolo-tena ho an'ilay tanindrazana izy, velona ho an'ilay tanindrazana izy. Dia tahaka izany ny olona rehefa tonga ao amin'Andriamanitra, velona ho an'Andriamanitra. Amen. Olona risika ianao manomboka eto, olona zavatra goavana tahaka an'ireo boka efada izay teo ambavadin'ny Samaria. Ireo boka efada ireo tsy misy hohanina fa teo ambavadiny Siriana no nisy an zareo, teo ambavadiny tobin'ny Siriana no nisy an zareo. Teo zareo boka ireo, maninona moa tsika raha hiditra ato amin'ny tobin'ny Siriana? Boka ireo teo manko ne vient le tenir chanson-book. Reo boka efatra ireo dia nifampiresaka. Raha lazana bavy rehefa miresaka ndao mba hifampiresaka ho amina projet, hifampiresaka ho amina asa fa tsy handany fotoana amina zava-poana, ndao mba hifampiresaka ho amina sera madio, sera
mba hivadika zavatra mahasoa rehefa mba mifampiresaka. Mandray anavy ianao raha lasana bava, ny crédinao lanio amina sera madio, lanio amina zavatra mba mapety sy mahasoa. Aza manao reny vehivavy mandany fotoana mifosa olona sy miresaka olona reny, lanina amina zavatra tsara, zavatra mety, zavatra mahasoa ny fiainana. Mba miresa amin'ny olona marantsaina dia mba mifampiresaka hoe inona ny zavatra azo atao any. Amen. Inona ny ketrika any tenenao namanao, inona ny ketrika any amin'izao hoe zava-dehibe ny mandany fotoana mivavaka eto, fa rehefa avy mivavaka ampiasaina amin'izay ny saina, inona ny ketrika any. Sa manao ohatra n'ireny olona tsisy pasy e, tsisy raha manjary nente. Relasana bavy malala, ireo boka reo dia nifampiresaka. Andao isika ho atsy amin'ny tobony Siriana. Raha mamelona tsika mory zareo teo velona isika. Fa raha mamona tsika zareo dia maty any tsika. Aleo mietsika vao maty toy izay petraka eto fa maty eto tsy nanao nininy. Aoka ho femme de risque, homme de risque ianao manomboka androany. Olona samy risque ianao. Tenenao amin'ny tenanao hoe tompo, mihoery anao avako risque manomboka eto. Vafako anao zavatra lehibe ho anao. Fantatry petera tsara fa ny rano tsy azo hitangenana. Lakana ny tokony andeha eo, fa sa ipetera niala tao amin'ny lakana nanitsaka ny rano, riska satria manana an Jesosy. Aoka olona ny riska ianao manomboka androany. Sanao zavatra goavana, sanao zavatra lehibe ho an'Andriamanitra. Ozy ireo boka reo ndosika ho atsy amin'ny tobony Siriana, fampiresaka reo. Zany ny resadresaka atao manomboka eto. Vao miona amin'ny olona ianao dia zavatra mahasoa ny resahana. Sokafo bava rehefa miona amin'ny olona, mifampiresah rehefa miona amin'ny olona. Zao tsy fotoana ny avinavina intsony, fa tsy fotoana olona ray taxi be aminao io, na fitahina ho anao io, na varavarana ho anao io, na lalana misokatra ho anao io. Sokafo ny vava. Amen na ve? Mandriana tsara ve ianao manomboka izao? Sokafana ny vava dia miresaka. Na mipiara ny vavaka aza rehefa mirava za miavinavina, inona vaovao raha vava, inona vaovao raha lahy. Ao anatin'le resaka eo misy zavatra mety malina, satria izay ny nataon'ireo boka ireo. Dia lasa ireo nandeha tao amin'ny tobon'ny Samaria. Rehefa tonga tao ireo niaraka tamin'ireo Andriamanitra, nomba n'ireo Andriamanitra. Inona ny zavatra hitany tao? Nisy fitafiana miraradraraka, nisy fanaka miraradraraka, nisy volamena, misy karazany zavatra maro be. Dia ozy ireo inona zao? Raha lasana bavy rehefa miriska ianao amin'ny zavatra goavana, ahita zavatra tsy mieritreretinao ianao. Satria ianao miriska io tsy miriska amin'ny herinao fotsiny, fa miriska noho ny nandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Reo tenin'Andriamanitra renao teto na tonga riska tao anatinao dia anomboka hita zavatra lehibe ianao. Raha lasana bavy nanaovana ny tanana tsy atao anatin'ny paosy, fa nanaovana ny tanana hiketrehana. Zavady fa tsy mamely anareo tsy ho ravana amin'ny faux ongle ihany ny asan'io tanana io, fa hiketrehana io. Tsy mamely anareo arana bavy fa miresaka zavatra mazava tsara. Teneno ny namanao hiketrehana ny nanaovana ny tanana io e. Tao ohatra izao ny tananao natao hiketrika ty hoe, nataonao zavatra ty hoe. Eny tsara fa na tsy ampiray azy io mbola mavita zavatra raha nasana bavy malala, nefa nenao complet nenao zao. Na atao amin'ny asan'ny tompo, na atao amin'ny asanao dia natao hiketrehana io. Hoy Jesosy ametra tanana marary izy dia ho sitrana izany. Tika izany ny tanana natao hiasa mihitsy. Ka ny génération Nehemia dia génération vonona piasa ny tanana ho an'Andriamanitra, hetsika piasa ny tanana ho an'Andriamanitra, anangana manda ho an'Andriamanitra. Izany le génération Nehemia, tsy velona ho an'ny tenany fa velona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra.